dia natsangana koa ianareo ho tahaka ny vato velona ho trano fanahy ho fisoronana masina anaritra fanatipanaty hitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Aleluia! Aleluia! Koa dia natsangana koa ianareo. Zay zany le zava-dehibe raha vasanabary, tsy hoe Jesosy ihany kely nitsangana tamin'ny maty, fa ho an'ny olona mino fa napetrak'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy tena miara-maty tamin'ny Jesosy, dia mahita kely tsika any mitopy andininy hafa hoe manao hoe ary raha niara natsangana tamin'ny Kristy ianareo, dia manino izy? Zay no zavatra any amin'ny olona vasanabary. Zay no zavatra any ambony raha vasanabary. Zaho manko ny zavatra mampikerikeritra ny raha vasanabary. Rehefa mikely eny miezaka manao dia ho vita amin'ny alalan'ny tony asa fitorina itony izay any rana tony fahalala amin'izany. Misy olona raha vao maheno anao mikely zavatra sahala amin'izao matetika moa ny akala aman-drany eny amin'ny arabe eny amin'ny ambony arabe any ambony loto any. Ankoatran'izay olona alianao any an-trano efa nanovan'iny hoe ary misy olona voaindritra. Raha vao misokatra fotiny avoavanao dia misy olona kely niana manatona anao hoe ahoana tsara hoe zavatra lazainao teo zay hoe ohatra somary tara vao natratra nina ny Androany zany rehetra Androany dia mihina mahafinaritra. Ary misy olona mahalasa saina zany zany dia zao manko ny zavatra mahagany. An'Andriamanitra tsika fo ihany moa maha-olombelona voapetra dia fo ny saina. Ny raha an'Andriamanitra mandana any amin'izao tontolo zao misy riny filazany tsara dia lasa mitory araka. Raha vao misokatra indray mandeha fotiny avavanao dia misy olona manatona. Ary misy nefa olona ialanao ny enina mila handoliana ao anatin'ny tokantranony. Misokatra ina fahambara sao misy nefa emiza dia lasa ny erikeritra mijery. Raha mijery an'ity teny eo am-petero ity dia andraso ange ny andininy fahasivy amin'ny petero voalohany sy faharoa na amin'ny resaka hafa ny andininy fahasivy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny ahatsarana ny antony hiala tamin'ny maidra ho amin'ny vady ho amin'ny mahagaga. Aleluia! Aleluia! Dia eo zany ny lasa saina hoe fa tsy anjaratsika ny mifampitsara. Ianao Andriamanitra ny mahalala. Zany nama sao dia efa tsy mba isan'io. Kanefa ho toy izao ny tiavin'Andriamanitra zao tontolo zao aloha dia amin'izao ny vatelo. Eka rehefa misy tenena fa ianareo kosa taranaka voafidy. Dia mahita teny teo anao any amin'izao na toko fahadimy ambin'ny folo milaza hoe tsy ianareo no mifidy ahy fa izaho no mifidy anareo. Misy angamba raha lasy anabavy dia olona sanatry fa tsy anjara fa tsy anjara fitenenakava no hoe Andriamanitra ny mahalala fa sao dia olona efa tonga voafidin'Andriamanitra zany. Fa any amin'ny timony tiany manko tsika dia mahaino zany mahavanty raha teny tao hoe ny tompo mahalala ny azy. Mahatonga voatra zany teny zany dia misy inona zany? Misy azy eo zany fa izy Andriamanitra ny mahalala. Tsika menaka matotonga amin'izao toerana sy lalana ny fampiasana andreo. Za manko rehetra lahatra amin'ny fotoko ny taiko rehetra fa tsy misy tonga fahakany amin'ny heviny sy ny nahaifony eto fa ason'Andriamanitra mihitsy. Satria raha tsy Andriamanitra ny asa alaivotsara zay ngezo zany tranzesao. Fiangonana fa matanjaka be mamirapiratra be rehetra katedrale ry fiangonana dia raha tsy Andriamanitra ry dia inaka isikianao ty tambony kely aty. Fa gatsy mety aminao ary afaraboatra ry, gatsy mety aminao ary Andohalo ry, gatsy mety aminao ary Mahamasina Atsimo ry. Mamirapiratra. Ary nay dia ny olona miakatra ty midiny eo ary dia olona mamirapiratra azanana va. Fa gatsy mety aminao ary dia inona kay misafidiananao azao tambony kely izao. Zany hoe ty tsy halasa saina ka eo no mahalasa matoa anao tonga amin'izao. Dia ho abosoko ve no miresaka hoe tena lalana ikarian'Andriamanitra anao satria samy sakafo anao raha manendro azy
lawan kabut, lawan tanin, lawan mama keratin, pasal dia tahu sekapuan nawa, sumtum. Zan waktu baru selatan, ada mana nak tu berarti orang tu film. Kasih lihat buku. Nusa berdiri, faici jarak kelah dari dia persoalan tin surat tin dia. Na tangga na kuye na rin wina muchang fana. Zaman nu bunu na yar katam deso letran nu fana tangga na yar katam deso letran fana. Kati deso siang tangga katam nu fan yu lamin famak yar katam deso denyar na tangga na yar katam deso. Para mula benar kunu follow senrati bidin tangong yang prabowo langan ganin nainan. Bina rasa kapun sasa yang cuma kue itu, terus masakan dalam platform ini. Nyen yular kenuf dan hadis tiga nanti. Inna ya jauh, awan puro rapid. Macamnya macamnya. Ri tidak manusia yular kenuf jadi makna. Biarnya dapat dua takdir dapat kau nanti lekado samban nanti sabtu rekam nanti di sabtu lah kita bangun di dalam ruangan. Sama kami sih sama macam apa. Farwan yulamin manin ada pas saya sendiri. Nawonnya na bela nanti mantau bela hari itu sama rambar itu. Tapi deso yang mati sangat tamat ya. Kalau canggah aku ya dari zaman na sangat tamat deso sih na canggah nyar kata mu. Bokran panah atau kan masuk apa aja nak nak terwana depan di panah. Itulah sebab dia tahu lah sebalah orang tu memang tak. Tahu je. Pakai cinta diri lama nak cara sebalah memang sudah apa. Kalau pula tu bayar tumbang tanina pan. Aram yang kita Katolik itu dan Irdan. Panter bisa jusinya ibu kuanian suko. Dia takkan siana tunanau tubuh. Banyak salah. Tapi jadi orang kami itu cuma yang mana pun penting. Cengung. Guaban dewe raniam dofiena doyan fa nyana atanga tam chuye narim fan matunga we ya narim de lai bofindi liena na kinyat liena geta yeta famden laina ton fanai masna ninu fala bele kande manta tawani kanyara mati nyara na lebe tam batisa anyara tanga tam sambo zan ma zabati bende Jangan besok. Pas tanah fitnya, kita pakai levantan ini hindang impaki. Impakan dia nak kerufanan, nak dia setengah kenduf, senali oleh sampai ada kerufanan. Sehingga dia impaki. Kap sana tahulah, dah belum betul. Dia tahu fasan, sumpah pakai. Tadi jumpa bina nafas, apa ini? Tadi bangku tadi mulai. Lala naik macam kadang kami serang kena balik yang buka. Jadi pagi ini dan balik di selah atau bang yang itu apa? Jadi sudah nanti bukan yang dia lala naik yang dia pasangkan. Apa bulan negara kita sama tahu. Lah sama nak cara dia jangan nanti kerja saat dia karena merasa lah. Empat tahun lagi. 4 tahun. Ini kan bisa buka, tapi dia kumpul kumpul. Fancy lah sampai. Atau orang nyulat, suwe ulayang cuma tahu berapa apa sih, kenapa lagi ubi mengajin kali ini? Dia tahu berapa apa sih? Banyak bola varian yang tak katakan di belakang itu kan banyak mungkin. Jangan yang mau jadi sudah sama tahu dah biasa batu mana tahu dah cikas. Mari tanam tu kamu jadi ini dia kan mata tu. Atau orang jalan dia lagi wah, dia dah beli ni. Atau zat yang betul tahu dah apa sih sana lawat jalan.
Hoan'ny olona manam-panantenana zany lalàna vava. Vita ny tantaran'le olona araky ny nofina le vonjesa atao fa mitsangana le tao miaraka mitsangana tamin'izany reo olona manam-panantenana. Anjarantsika zany lalàna vava manana zany finoana sy fanantenana ny olona zany. Tsy Jesosy ihany no mitsangana tamin'io fa niarana tsangana taminy koa ianareo otrany fanahy. Satria olona araky ny nofy le maty voalohany napetraka tao amin'izay. Ka hoan'ny olona mino an'izany lalàna zany ary zay no ananantsika fanantenana voaivay. Fa raha nanjaka ny fahafatesana noho ny fahadisoa Adama voalohany dia manan-kely maharitra manak'izay ny fitantanana maty satria Andriamanitra ny manao azy. Fa anjarako ny fanontaniana mipetraka zany mba niara-maty tamin'ny avedy niara-tsangana dia mitondra inony eo amin'ny fiainako zany mitsanganany Jesosy tamin'ny maty zany. Fa tsy le hoe fetin'ny Pasika fotsiny hoe fetin'ny Pasika ny eo anaty baiboly fa indrindrindreo-pako io tsika zany baiboly tsy misy an'izany. Tsisy maro didiem-pako ao tsisy dia didiem-pako. Kanefa dia izany zavatra zany regny mananga tsy matanjaka be ho fananaovan'ny olona fa le hoe niarana tsangana tamin'ny Jesosy tsy fantatry ny olona zany tamantarana. Manapaka ny baiboly raha miara-maty tamin'ny Kristy misy dia hiara-belona aminy. Ara-maty miara-maty tamin'ny Kristy dia hiaraka hitsangana amin'ny Kristy ihany. Noho izany lalàna vava dia azontsika atao tiatika ihany fa ny kristianina manam-pinoana ny olona manatiny dia mivaivay eo ka ny fanantenana zany. Zany no ananany olona fanantenana amin'izany hoe namaky da niavana sy ny fianakaviana malala sy nendefo mandro sy ny karazany Andriamanitra nanome toky. Ary ny olona manana toky sy fanantenana amin'izay zavatra na fanantenan'Andriamanitra izay io fahoriana io dia samy mangidy. Ohatra hoe maty anaka ianao na maty havana ianao na maty vady indrindrandrindra ohatrany rahalany nainarezahako io. Mangidy anie zany fahoriana zany. Misy olona niteny taminahy iaho dia anao maty havana maty zara ka tozay anahy io maty vady io lerana gata be ohatra zao. Fa ahoana ianao no miteny an'izany? Raha ray aman-dreny zany maty raha ka fito menadala iafa fito nalahelo mety koa oka. Zany miteny lerana fa raha vady io maty anary eny. Misy andarinakay anatany fanaozavandro fa raha fito menadala hoe maty ny dadarena mamray iafa fito nalahelo raha ka zara koa. Nagada misy. Fa raha vady anary eny izy amikadiny ray manontolo anary eny. Ary dia miteo na mamanga eo misy tsara belatika olo vala mampalio. Tena gavo raha be zany fanazavana eny. Zay le fanantenana. Mangidy daholo nge io fanantenana io. Fa kosa ity ny zavatra ambara hoan'ny olona tena ao zany. Na dia mitovy zao hoe da ny fahoriana entina tsy mitovy mivesatry ny fahorian'ny olona manana fanantenana sy ny fahorian'ny olona tsy manana fanantenana tsy mitovy. Raha mihira zao le hira inona iny rano be mangeny eny ity zao tsy mitovy zao misy an'ity ty le rano be mangeny eny diavina sy masinasiny. Ahoana zany hoe tsy mitovy ny olona mandeha eny ambony lakana manana fivoy mbola azo viditena hoe alefako maty na alefako molo aletako mitody ry fa le very fivoy a eo na fa miandry re varina io any mparahantanazy. Tsy mitovy ny olona manana fanantenana sy ny olona tsy manana fanantenana. Ka io dia zava-dehibe ho an'ny olona manana fanantenana raha lasana vava. Ary zany no ananan'ny kristianina rehetra tiatsika ihany fa ny kristianina mino manerana zao tontolo zao satria tahaka ny nananganan'Andriamanitra ny Kristy tamin'ny maty no ananganany dia olo soa amin'izay fotoan'izay raha ho azy iny zavona. Anjarako zasainareo raha lasana vava. Anjaratsika ny misaina raha lasana vava. Anjaratsika ny mampiolona ny finomy sady milaza an'izany zakonge mba mivavaka ho amin'ny tena hoe. Zany tsy manana tombokina hoe fa inona manokana fa midena manokana fa raha ray nalatsaka teo akazy fizarina ananatsika finoana ny fanantenana dia raha ray manavozana. Andriamanitra ny fitiavana sy ny famindrafosy ny famelan-kely kanefa hitatsika ampiolona ny finoana ary ny zavatra kendreny satana mako dia tsotra be. Mazava be le baiboly milaza hoe zany tena voaloha garinareo tapany raha miray ihany kenareo ka miteny ao anatinareo miteny fidianga tao ka ny zavatra kendreny tantana amitsika ny andefasany io karazana alahelo fahantrana fahoriana sy fahaverezan-tsaina io ahatonga atsika mianakavy tikamana satria hisalasala hamay zany Andriamanitra amizao mbola ho ihany izy avela ary anavela ny anao takan'izao
Zai ke dapat ke batu manong ya kata sisa kam na neman kita cek kan we ram sara kam tu itu mai manong ini mana zan ke be sata na dira la ka jin de tu kun ne pa musyo angwan ya pa tesa jom ya bidani we ati am don tu don wa itana re fo win kane tu zaman di tu ke na re zai kana re don tu don cuma to wa na pa no mi ke no ke na ka arne paranti akam sata na sun pa pa kita kuida que no requiere aprendida mira o tonto e parecida na deni pasana amar nada cada mara na kam nuna para ter nada insana fica waktu warna Thank you.